Zay ny makasika ny vahaolana nentin-dramatokely haingotiana rasona makasika ny fahasalamam-bahoaka iny fa natomboka ny zoma lasa teo ihany koa ny hetsika manokana ho fanangonana ny fako ho an'ny eto amin'ny renivohitra izay nivangogo tamina toerana maro mba ho fanampiana ny SAMVA ho an'izay asa izay ary dia nanolotra vola mitentina tapitrisa Ariary ny faritra Analamanga. Rehefa volana Desambra tahaka izao dia mitombo avy roa eny ny fako araky ny nambaran'ny tompon'andraikitra ny anivon'ny farim-piadidiana Antananarivo renivohitra. Isan'ny mahatonga izany ny fisian'ireo voankazo maro isan-karazany izay mitobaka eny an-tsena. Efa natomboka ny zoma lasa teo ny fanadiovana ho an'ny SAMVA na ny sampana mahaleo tena amin'ny fikarakarana ny renivohitra izay isan'ny rantsana ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Notohizana hatramin'ny androany ny fanalana ireo fako ka eo amin'ny 510 hatramin'ny 200 ireo daba-pako tokony ho diovina. Ny kamiao miasa mitatitra fako aloha zany zao amin'izao hoe anaovantsika le tokoa izao dia misy kamiao 3 zany meny malatanana. Misy ihany koa zany ny kamiao ny prestataire 3 ihany koa manampy an'ireo zany hoe 9 zany zao aloha ny kamiao tena miasa manatanteraka ny asa fanadiovana sy famakana fako zany eny amin'ny tanàna amin'izao. Toboka ny fako rehefa amina fotoana farafaran-taona zao ny avo eno moa zany ny fako zany hoe manodididina ny eo amin'ny taona eo zany ny fako ao anatiny zay vaninandro ny volana Desambra zay fotoana mahabetsaka ny voankazo tsara fantatsika fa 500 zay 1000 taona zay zany dia fako azotsika anatin'ny tsena zany hoe ny Anosibe, ny androany, ny any amin'ny faritra Isotry, ny manodidina rehetrarehetra ny tsena be sy ny petite vitesse dia fako avy amin'ireny toerana ireny zany no tena betsaka indrindra amin'izao fotoana fiasantsika izao. Nanolotra fanomezana ho an'ny commune entina indrindra na mafianana ny asa fanadiovana ny mpiara-miombona antoka toy ny PNUD ka ny vola mitentina tapitrisa Ariary sy kamiao miisa 30 ary olona miisa 100 hanampy amin'ny asa fanadiovana araka izany no natolotra izy ireo. Hoezahana ho fitaina mialohan'ny fetin'ny krismasy ho hiatrany ireo tompon'andraikitra ao amin'ny SAMVA ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo. Ny lakandrany kosa dia atomboka ny 9 ny volana Desambra izao ny fanadiovana azy.